Tolotrana rahaba tompoko. Raha ny sary azo avy amin'ny zana-bolana dia somary malomaloka ny andro ho an'ny ilana atsinanan'ny afovoantany sy any amin'iny amorontsiraka atsinanan'ny nosy iny. Noho ny varataza moa dia narahanorana malefaka mihitsy tany amin'ny amorontsiraka atsinanana. Ia malefaka izay atsika amin'ny varataza izay manomboka rahampitso ary mahatra ao anatin'ny 3 na 4 andro manaraka. Vokatra izay indrindra dia tombanana azo vahana indray ny zavona maraina amin'ny fatra maro eto amin'ny afovoantany sy any amin'iny morontsiraka afovoany sy atsimo atsinanany Madagasikara iny. Izay indrindra no anairana ny sainy rehetra indrindra ireo mpampiasa ny lalana sy mpamily mba hitandrina fatratra rehefa ao anatin'izay zavona izay satria miena kokoa ny fahitana ka mety hitera-dozy zany ka leo mitandrina foana. Iatsakilan'izay ihany koa dia somary midina ny maripana ambany indrindra raha toa ka hisy fiakarany ny maripana ambony indrindra. Angatsika hatrany zany aloha ny alina sy ny voamaraina fa mety hatsiaro hafana kosa rehefa atoandro. Mifinantetry ny andro ao anatin'ny 3 andro avy ary no indro atolotra anao. Raha amin'ny rahampitso manokana izao dia mety mbola ho hita taratra eny foana ny orana malefaka somary miatoato any amin'ny manodidina ny Antalaha, morontsiraka Ambatsoa sy Analanjorofo. Ny faritra hafa moa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny na ibahan'ny toerana kokoa Ingaby Masoandro aorian'ny zavona na zavota amin'ny maraina ho an'ny afovoantany iray manontolo sy any amin'ny morontsiraka afovoany sy atsimo atsinanan'ny Madagasikara. Raha ny tolakandro kosa indray dia hitoetrany ny orana malefaka somary miatoato any amin'ny manodidina ny Antalaha, Ambatsoa ary Analanjorofo. Osembanandrahona kosa amin'ny ankapobeny ny any amin'ny faritra Sava, ny ilana atsinanan'ny Sofia, Alaotra Mangoro ary ny faritra atsinanana. Ny faritra hafa dia ho maina tanteraka mihitsy ny andro amin'ny ankapobeny na ibalika be Ingaby Masoandro. Raha ny maripana kosa indray dia angatsika ho iateo ny voamaraina zany hoe mety ho tafidina hatramin'ny 2 degré ny maripana ambany indrindra any Vakinankaratra, 4 degré kosa zay ho an'ny Analamanga sy Matsiatra ambony. Maripana ambony indrindra moa dia mety ho tafakatra hatramin'ny 13 degré ho an'ny afovoantany. Morontsiraka atsinanana manodidina eo amin'ny 12 hatramin'ny 20 degré ny maripana. Raha toa ka eo amin'ny 13 hatramin'ny 30 degré ho an'ny ilany andrefana. Tazantsika amin'izao fa mananika 30 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Sofia sy Betsiboka. Mifinantetry ny andro ny zoma kosa indray ary dia mety mbola azorana hatrany ny any amin'ny manodidina ny Antalaha, Ambatsoa ary Analanjorofo. Ny faritra hafa moa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny na ibalika be Ingaby Masoandro. Mety iseho ihany ny zavona maraina ho an'ny afovoantany iray manontolo sy any amin'iny amorontsiraka afovoany sy atsimo atsinanan'ny Madagasikara iny. Mivinan'ny maripana kosa indray dia eo amin'ny 3 hatramin'ny 14 degré ho an'ny afovoantany, 19 hatramin'ny 20 degré morontsiraka atsinanana ary 14 hatramin'ny 13 degré ho an'ny ilany andrefana. Ananika 13 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra avaratra andrefany Madagasikara. Mifinantetry ny andro ny sabotsy ary no amaranantsika sahady dia mety mbola azorana ihany ny voamaraina sy ny takariva any amin'ny manodidina ny faritra Sava, Ambatsoa ary Analanjorofo. Ny faritra hafa moa dia ho maina tanteraka mihitsy ny andro amin'ny ankapobeny aorian'ny zavona na zavota amin'ny maraina ho an'ny afovoantany iray manontolo sy morontsiraka afovoany sy atsimo atsinanan'ny Madagasikara. Mety ahazo orana tandrifondrahona indrindra ny takariva na ny alina any amin'ny faritra atsimo atsinanana sy manodidina ny Taolagnaro. Mivinan'ny maripana ny sabotsy dia misy fiovana misongadina aloha raha noharina ny zoma fa eo amin'ny 4 hatramin'ny 20 degré zao ho an'ny afovoantany, 12 hatramin'ny 20 degré morontsiraka atsinanana ary 14 hatramin'ny 13 degré kosa ho an'ny ilany andrefana. Tafakatra 13 degré eo foana maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Boeny, Betsiboka ary manodidina ny Antsohiana sy Mampikony. Dia izay indray ny vinantoetry ny androntsika atanatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.